fotoana somatsara miaraka manompo an'Andriamanitra eto isika. Falitsika satria tsy hoe itsika samitsika ihany no tonga eto androany fa miaraka amintsika eto Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Zao no teniny fa na aiza no iangonina ny ronona telo manarako dia voany ao. Amen na manaraka izany arabaina daholo ianareo efa tonga eto dia arabaina tahak'izany ianareo rehetra any an-tanàna any tokantrano misy anareo any engane ka tsy andalo fotsiny amintsika ty fotoam-pivavahana androany ity fa nitsiraray avy amintsika tena eona amin'Andriamanitra tena ndray fahasoavana be mihitsy. Fisoratsika an'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafitsika tompo. Raha mbola misy mafilozany miteka dia ataovy ihany. Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany be. Alleluia. Ndao ry vavaka vetrantsika ametraka zao fotoam-pivavahana zao mba ho tahin'Andriamanitra. Apetrao amin'ny fonao tananao dia vavakantsika tompoko. Misotranao zahay ry Andriamanitra rainay fa velony ana somatsara ary tonga soeto mba hanompo sy ame voninahitra anao. Mangataka aminao zahay amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tahina ty fotoana ity. Tena ho tahina, ho ambinina, ho asoavina ka ny fagaganao dia hoe ho aminay marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy ahita voninahitra ao avokoa izay rehetra. Ny marary rehetra ho sitrana, ny manana olana ho voavonjy ary ny fiangonanao amin'ny androandroany ity voata. Misaotra sy mankasitraka ray malala omenanao ny tera, ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ndeotsika hiaraka ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana dia angatantsika hitsangana dia reto mpitarika reto zany anentanantsika ho amin'izay hira izay. Hira telo no anoisantsika ny fotoam-pivavahana tompoko. Raintsika mpitefa-tanana ny ekipa mpitarika. Tovy mafy ny tehaka ho voninahitry Jesosy. Halleluia! Halleluia! Ataovy mafy ny halleluia anao satria manome voninahitra an' Jesosy ianao. Halleluia! Halleluia! Asio tanana mavy miaraka amin'ny orakoram-pifaliana. Halleluia! Zavatra mahafinaritra ary melohany ilazako ny zavatra vaovao mahafaly aminao dia izao miarabantsika mpifaliana amin'ny anaran'i Jesosy zay matoka fa mamary soanao Jesosy eto satria nahoana mpamary soa izay mazoto mitady azy Andriamanitra. Asio fahavitriana androany ny fitediavanao an'Andriamanitra ho ka tena amin'ny fonao rehetra ary amin'ny fonao feno fitiavana an'Andriamanitra. Anisan'ny zavatra anankiray ampahireziko amin'ny ankizy miaraka amiko rehefa melohan'ny akatra eto izao dia tavin'Andriamanitra ny anompontsika amin'ny fontsika rehetra rehefa miaraka eto fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia izao izay madio apo ihany no afaka hita azy. Saty izany ve? Androany Andriamanitra dia tsy hijerijery ianao fotsiny fa matoa ianao tonga teto dia hisy fanamboarana eto. Saty izany ve? Ary ny zavatra anankiray tsy azo adonona dia voafidy ianao matoa tonga eto. Satria maro ny tokony ho avy eto androany fa ianao dia voafidy ianao androany. Amen. Ary raha hira nyreto iretsika misy ny atao hoe hira fiderana fa misy ihany koa ny hira ny atao hoe mifanetana ao anatin'izany rehetra izany hira manome voninahitra an'Andriamanitra daholo. Fa ao anatin'ity fotoana ity dia andaontsika hifampikity, andaontsika hifampahery, andaontsika tena anao mihitsy hoe ametraka ny tenantsika hisy tombabidy fa tsika dia zanak'Andriamanitra. Saty izany ve? Ka na misy inona mitrangery seroa tsy hotsany ianao satria fanjakam-pisorona firenena miasina taranaka voafidy ka sy tanana maveo an Jesosy. Halleluia! Ndahoaritsika hiaraka anao an'tirity ao anatin'ny firaviravona hoe taranaka voafidy izay ary tsy voafidy ihany fa taranaka mpandresy, taranaka tahina, taranaka miavaka ary androany dia tsy maintsy ho tanteraka aminao ninona zavatra nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia mandray ianao. Ary ao anatin'ity volan'ity amaranako azy dia hideritsika ilay zavatra telo ao anatin'izao firaviravona ao anatin'ny fotoana izao na any tokantrano ary ianao dia efa manomboka mamanitra ary reny fofon'ilay izy ianao ary tsy mifofony ihany androany hoe mamanitra ilay valim-bavaka
le zavatra telo horaitsika ao anatin'ity volana juillet ity fa tahaka nefa nandray mihitsy ianao anatin'izao fotoana izao nda ho aryntsika hiaraka iravoravo a tena miraha amin'ny fonao rehetra ianao a lasaritsika
tokony ravoravo ianao ao anatin'ny fifalianao moderan-drano maro ny zavatra ho ravo eo amin'ny fiainanao Fifaliana teraina Jesosy ny antoko ny fandresenao mantsy dia Jesosy rery ihany sady izany ve taranaka voafidy ianao taranaka voatay ianao ary tena tokony ao anatin'ny fonao foana izany aza vela zavatra hafa ny anabahana ny masom-panahinao na hoe izay zavatra mety hitanao eny ivelany eny hoe manahoana ary ty fiainany ity fa ianao nge efa manana an'ilay fiainana be dia be dia tsy izany fa Jesosy e sady izany ve ndao tsika androany raha mety aminao le namanao akaikinao io jereo kely izy mba fantatrao hoe fa tena tianao Jesosy hoe dia ahoanao izy nataony tena fantatra ozy izy fa tia Jesosy tsy mipetraka teo amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ihany no no nomeny ianao hoe fitiavana fa manana drafitra tsara ho anao Andriamanitra tena izany mihitsy sa ahoanao izay ianao tena manana drafitra tsara amin'ny fiainantsika Andriamanitra fa tsika indraindray no miherikerika somary ohatrany hoe tsy dia manam-pinoana firy fa androany ianao hiakatra ny finoanao fa manana lalana ao anao Andriamanitra sady izany ve ndao tsika hifampahery amin'ny alalan'ny tiry ity izy zavatra ataon'i Jesosy ho antsika eto androany Teng manana lalana si drafitra tsara no manimbiwana fa na dia mampiasa ny fitrangany izany azo antoka ny fitondrany Não te me soltes, isso se me lá no fanfatana de São Mil soltas. Aleluia, aleluia. Solta nós aí de socio, aleluia. Cacita que nós aí de socio, solta na famzino. Solta na giftiava na wana de socio. Solta nós aí de socio. Panzata tu pulie, manampa e fama. Easy what I money tell me face on it. It is a
izy ilay mpanjaka tomponie manampahefana izy mandemanitra mifehizane etrizao tsisy zava-mahagaga tsy any ataony amina izy ilay mahe izy ilay mahe izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tomponie manampahefana izy mandemanitra mifehizane etrizao tsisy zava-mahagaga tsy any ataony aminda ny tena loatra ilazaina androany izy ilay mahe izy ilay magaga akibino mahasonofonao dia sainsainy zany andriamanitra any ave zany manampahefana izy mandemanitra mifehizane etrizao tsisy zava-mahagaga tsy any ataony aminda halleluia ao fafay ho an'i jesosy ny tanantsika tena lehibe ny fitiavan'andriamanitra atsika ary tena mahery tokoa izy sy mba miovaova zany fa maharitra mandrakizay ny fitiavan'andriamanitra asianao halleluia 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 sotranao izay jesosy eo sotra makasitraka jesosy tsy misy zava-magaga zay tsy hainao atao andriamanitra sotranao ny amin'ny fitondranao anay halleluia samby milaza fa tsisy zava-magaga zay tsy hain'andriamanitra atao amen andriamanitra mahery ianao tsy misy zava-magaga tsy hainao atao na inona dia hainao zavatra rehetra andriamanitra eo amin'ny fiainanay hainao ny mitondra ny fiainanay magaga ny fitondranao andriamanitra halleluia misaotra anao zay tompo a mankasitraka anao zay ny amin'ny fitondranao ny fiainanay ny amin'ny fanangananao anay soranay anao zany tompo soranay anao zany amin'ny anaran'i jesosy halleluia halleluia amen halleluia samy mahazo toerana isika rehetra tompoko dia hisorantsika an'andriamanitra ny fotoanandroany sy ahafahantsika mbola mitohy manompo an'andriamanitra eto ndo hitehaka mafo an'andriamanitra isika rehetra halleluia halleluia hitondra ny fanatitra eo anatrehan'i jesosy isika amin'izao fotoana izao omany any ampelantananao ny fanatitra ny sitrapo omany ny fahafolo-karena satria reny rehetra reny dia hitahin'andriamanitra ny fiainantsika amenna amenna ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fifaliana ny fanatitra fahafolo-karena mariana tsara fa efa andro mahory zao kanefa izany tsy mampihemitra akory isika tsy hanao ny sitrapon'andriamanitra sady zany ve ny andro mahory dia mampirisika atsika tokony tena androso atrany amin'ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra amenna omany ny fahafolo-karena omany ny fanatitra isika vavaka ary isika tompoko mba tena hotahina ny fanatitra zay hoentinao eo anatrehan'i jesosy vavaka isika tompoko amin'ny anaran'i jesosy mitondra ny fanatitra ny fiangonana amin'ity androany ity raiso izany andriamanitra ho anitra kasitrana ampitombondray ny fifankatiavanay aminao ary hitahinao ny fiainan'ny fiangonana nizaniza manome anao tsofina rano amin'ny anaran'i jesosy ahery amin'izy ireo any ny tananao ary ho tahin'andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana sotra tompo tahina ny fanatitray amin'ny anara maherin'i jesosy halleluia amen
Mindroso ety anoloana mireto vata roa reto kosa ny mitondra fahavolon-karena ho tatazana ny fanatitra ny sitrapo rehefa avy eo tonga dia ataontsika izay mandrosontsika rehetra tompoko manao hira fiderana ihany ny mpitarika fiderana izany mandroso tompoko. Sinzuvini vurumanidina Sesimama finamitiza Simitana wale ansupi chizirele Nefavelu melu neni Iraitiga zanandanicha Numa melu na finaricha Yadidi aziari kiumi chiara cara Savela ni udi sonzara Shalapchanile Naora misaka tuliteni Aukiuna finuna Vavaka sifuna Shalapchanile Naora misaka tuliteni Aukiuna finuna Vavaka sifuna Abita fili vunindaisha Maika faya no isai fufunani Inufa ukarakarani Zawaluni fanzakani Mandalo aneni eto antani Abina no fazamanani amizani Akasi zawaluni anjwani Shalapchanile Naora misaka tuliteni Aukiuna finuna Vavaka sifuna Shalapchanile Naora misaka tuliteni Aukiuna finuna Vavaka sifuna Haleluya. Isoratsika ny tompo zay Zao tsika dia andray ny afatr'Andriamanitra vetrany hoentiny mpanompon'Andriamanitra pasteur Entso mitondra ny fiangonantsika RHEFI Marotsetra hiteka isika tompo. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako manahoana daholo tompoko. Dia tononona amintsika ny fiadanan'i Jesosy tena napaka tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Satria ozy ny tenin' Jesosy ny fiadanako izy izy no avelako anareo. Fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomezako anareo fa fiadanana. Amen. Hafa mihitsy ny fiainanao amin'i Jesosy tsy miankina amin'ny zava-misy fa tokony hitoetra ao anatintsika foana ny fiadanana. Ohatranay manokana moa any maro antsetra, avy any maro antsetra zay avy any anaty alaala be zay
dia nataonay ho ray volan'ny fiadanana ity ray volana juillet ity. Tena tsapako mihitsy hoe ny zavatra tonony ny vavantsika io tena efain'Andriamanitra. Io mantsy izay zavatra irairainy ny vavanao ihany ny tanteraka eo amin'ny fiainanao. Dia tena tsapako teo amin'ny fiainako hoe za manokana na efa teo amiko ary ny fiadanana navelan'i Jesosy dia vao maika ny tombony degré an'ilay fiadanana. Vao maika feno tsy hofikorana amin'ny anaran'i Jesosy ianao tena ho tsapanao fa feno fiadanana ianao mandritra nyity volana ity ihany koa. Ankoatran'izany dia efa mbola misy tsodrano ny tonon'ny pasteur be atsika. Mbola ho tanteraka aminao koa reny rehetra ireny. Tena minoa ny tenin'ny mpaminany ozy ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mandehandeha ho azy ny vavan'ny mpanompony fa misy fanahy masina ao mampivolana azy. Misy fanahy masina ao mampiteny azy. Ho tanteraka amintsika izay rehetra mino anay izany. Amen. Andao ary ataontsika foy ilay hira hoe mitenena tompo. Mitenena dia hanomboka iandren'ny tenintsika ary. Apetrako ny foko. Ataovy amin'ny fonao ny tananao dia tenena hoe mitenena amiko ianao androany Andriamanitra. Mino fa manakambara amiko ianao. Apetrako ny foko. Apetrako ny foko. Apetrako ny foko. Akato olombelona ho tanteraka eto fa ny fanahy masina anao izay tiany atao. Anasitrana izy dia anasitrana anao tokoa anie izy. Tia hanafaka izy dia hanafaka anao tokoa anie izy. Ometsika toerana risorana ny nanao asa fanompona rehetra. Pitarika fiderana dia ometsika toerana dia ndaontsika hivavaka ametraka ny teny eo am-pelantanan'ny Tompo. Samy mivavaka ary tsika rehetra. Taovy tena fenetaeta ianao tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Itenena ianao fanahy masinao eto ianao androany. Eto ianao fanahy masinao maniry apetrao Fotoam-bavaka teninao. Ianao hikasika ny olona raha marary misy olona marary tonga eto ny teninao ny fanafody ambony indrindra. Nandefa ny teninao ianao asitrana azy. Ary izay rehetra misy asan'ny fanaratsy mamatotra azy. Ianao no hanafaka fanahy masinao. Mamelanao hiasa malalaka ato anatiko ary eto amin'ity tranonao ity amin'ny olona rehetra izay hitoeranao fanahy masina hitoeran'ny fahafahana. Ka mitenena Tompo io pakatoanao ny olona rehetra. Tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka mitaka ny tenany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleluia. Amen. Joba 7:20 andininy 5:20 no jerentsika. Joba 7:20 andininy 5:20. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Teny navaliny Joba izy ity manao hoe kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavotra ahy. Taovy amen zany ka hitsangana any amin'ny parany eo ambonin'ny vovoka izy. Amen. Kanefa raha izao Joba dia fantatro fa velona ny mpanavotra ahy. Aloha toka dia vakitsika koa ny any amin'ny Salamo 7:20
andiny fa 420. Salamo fa 7 dia andininy fa 420. Mivaky toy izao indray ny teny. Miandrasa ny Jehova ianao, matokia ary aoka ahery ny fonao. Eny, miandrasa any Jehova. Amen. Miandrasa any Jehova ianao izy ary matokia aoka ahery ny fonao. Eny, miandrasa any Jehova. Farany avadio kely indray ao amin'ny fa 730. Salamo ihany zany. Salamo fa 730 andininy fa 3. Matokia any Jehova ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Amen. Matokia any Jehova ianao ka manaova soa, ka onina dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Halleluja. Ry havana rahantsika maheno, mahita, mino fa na ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ary dia mety miresaka an'izay daholo hoe efa andro mahoro izao. Satria izay indrindra ny zavatra hitantsika manerana an'izao tontolo izao tsy eto Madagasikara ihany, fa tena mandre zavatra maro hafahafa be tsika amin'izao andro farany izao. Marina sa tsy marina? Ohatran'ny hafahafa ny fiainana, ohatran'ny mihazakazaka be zany ny zava-doza mity eto amin'izao tontolo izao. Ny fahafatesan'olona ohatran'ny efa tsy normal, ny toetra ratsy iainan'ny olona, fifanaratsiana, ny fiovaovan'ny toetrandro, changement climatique, tena maneran-tany dia tena misy loza etsy sy eroa zany. Tanao zany fa efa voambaran'i Jesosy fa hisy fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Nambarany Baiboly foana io resaka fahoriana io. Ary izao zavatra hitan'ny masontsika izao dia mbola fiandohana. Fiandoham-pahoriana. Satria mbola ho avy eto ambonin'ny tany zany hoe 7 taona fahorim-be, 7 années de tribulation. Zany hoe tena ho fahoriana tena farak'izay mafy. Tsy zakan'ny olona fa ny mampahery melohan'ny atongavan'io fahorim-be io tsy ataon'i Jesosy tafajanona eto intsony zasenao. Miala ety tsika rehefa melohan'ny atongavan'ny fahorim-be, aso ity tanana ho an'i Jesosy fa ho any an-danitra ane isika. Halleluja. Tsy haiko aloha sanareo mbola ohatran'ny tamana be. Tamana be amin'ity atsika be. Raha tsy mangatsika be dia mamay be loatra indray. Tsy mamay loatra indray dia manorana be loatra indray. Ohatran'ny any aminay any maro antsetra misy fotoana 2 semaines maniditra tsy ahitana masoandro miratra fa dia orana foana. Oranandro foana. Dia zany ny zava-misy eto tany. Isanandro ianao tsy maintsy mieritreritra hoe inona indray ny loka tao androany, inona indray no mirotoroto tahaka an'izany. Tsy maintsy ho avy ny fotoana hitsaharantsika amin'izao fiainana mihazakazaka izao. Fa raha mbola avelan'i Jesosy eto an-tany aloha tsika, mbola pare fô Jesosy hamelona antsika senao. Na mbola hiteraka be dia be ary ianao. Aza miteny hoe sao dia tsy mandika tsy havelom-bady aman-janaka ka. Na ny voro-manidina raha ozy ny tenin'i Jesosy dia ny rainareo izay any an-danitra no maninona. Ianao ane mihoatra noho ny vorony. Ianao olona tonga eto am-piangonana mandio an'ny Tompo, mihaino ny teniny, manandra tanana, manao alleluia sy amen, mangetahetanao ny sitrapony. Tsy mainka ave fa ianao no velominy ry hava-malalo. Mihoatra noho ny voro-manidina ianao. Tsy tokony hanahy mihitsy isika amin'ity fiainana ity fa ny zavatra takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia mila tsika tena matoky azy. Mila manana confiance amin'Andriamanitra isika fa raha izao tsika no olona miroro-saina be ihany, matahotra, dia mampalahelo ihany fa ohatran'ireny olona miady rery ireny ianao. Tahaka mitovy amin'ny olona tsy manana an'Andriamanitra fa tsika ry havana tsy tokony hitovy mihitsy noho izy ny Baiboly ny olona manompo sy ny tsy manompo. Tsisy varany hanompontsika an'Andriamanitra ialantsika any an-trano miala amin'ny andro mangatsika any. Raha ohatra tonga eto tsika dia mbola miala eto dia mbola mitovy amin'ny adi-tsaina tsika niditra teo ihany no mivoaka eto, fa tokony olona tena hafa kely mihitsy ianao. Tsy eto ihany fa isanandro. Ninona zavatra mety ho rentsika amin'izao fiainantsika eto ambonin'ny tany izao
aza vela isy anala ny fiadanana zay efa napetraky ny tompo ao anatinao zany. Amen. Hoy aho hoe maro ny karazana fahoriana mety hoentsika, fa rehefa tena manomboka tena farak'izay mafy le fahoriana dia efa haitsika fa misy le fampakarana ny fiangonana. Inona tsara hoe fampiakarana ny fiangonana na enlèvement de l'église. Zany hoe sorona ety tsika, ongotana ety tsika. Fa hainao le hira fiderana hoe tsy avela ny hitondra fahoriana, izaka fijaliana, mafeto antany. Mbola ho avy ny andrian'ny fiadanana. Efa nandeha nanamboatra fitoerana ho antsika Jesosy. Fa raha mbola avela ny eto aloha tsika ho aho, na roviana hiavin'le fotoana fanongotana antsika ety. Raha mbola avela ny eto ianao mbola pare Jesosy ameny fiadanana eo amin'ny fiainanao. Mbola pare izy ampiadana anao, hitany fiainanao sy ny ankohonanao. Nafiry ny zanakao. Na manana 7 lahy sy 7 vavy araka ny fitenenana ary. Tsy anao ane ny tena mamelona an'io fa Jesosy. Amen. Halleluja. Tsy maintsy andre zavatra be dia be tsika ozy ny teny Jesosy. Matio 4:20 fa eny na andre ady sy filazanady anareo fa aza matahotra ozy izy fa tsy maintsy tonga aloha izany, nefa tsy mbola tonga aloha ny farany. Mahaiza tsara aloha tsy hoe zay aloha ny toroteniko fa fatokinan'Andriamanitra. Fa mahaiza tsara manavaka ny farandro sy ny andro farany. Zao iainantsika zao zany le hoe andro farany. Melohan'ny avian'i Jesosy dia misy fiandoham-pahoriana. Fa any aoriana be any zay vao avy le fotoana hoe farandro amin'ny tehanan'izao tontolo izao. Manaraka izany aza matahotra ho Jesosy Kristy. Amen. Rehefa mbo miteny amintsika izy aza matahotra dia aza matahotra e. Fa raha vao matahotra tsika dia ohatra mifanohatra amin'le sitrapon'Andriamanitra no ataontsika. Fa aza matahotra ozy izy fa tsy maintsy ho avy zany rehetrarehetra izany. Misy zavatra eno ary ry havana hoe mbola hiakatra koa ny vidin'ny gasoil, ny essence sy ny sisa e. Fa tsy tokony hataitranao mihitsy zany raha olon'Andriamanitra dia mino fa manana Andriamanitra ray mpiahatsika isika. Tsy tahaka ny olona zazakam-botika matsiaro tena ho miady rery amin'ny fiainana, fa tena manana Andriamanitra ray feno fahendrena iza sy anao. Tena mihoatra noho ny fahaizanao mitaiza ny zanakao ny fahaizan'Andriamanitra mitaizantsika. Mihany fiainantsika izy. Amen. Tena mahalala ny tokony ataony izy. Fa mametraka condition foana Andriamanitra hoe matoki azo izy eo amin'ny 7 teo amin'ny Salamo 7:30. Matoki an Jehovah ianao ka manaova soa dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Hitanao zany amin'izao andro misy fahoriana amin'ny zava-mahory zao dia mbola mitona antsika ny tenin'Andriamanitra hoe manaova soa. Raha olona be fanahiana zany tsy havitanao soa aman'olona tsony izy. Tandremo tsara. Fa fitsapan'Andriamanitra antsika daholo zany hoe ahoana. Mbola tohizanao ve zany zao ny fanaovanao soa aman'olona. Soa amin'ny asan'Andriamanitra sa ho ajanonao noho ny tebiteby, noho ny fanahiana. Fa tsy tokony hajanona mihitsy ka. Asa nanomboka oviana ianareo no nanomboka pino. Nanolo-tena ho an'i Jesosy. Mety tamin'ny taona 2000 lasa ve? Mety tamin'ny taona 1992 ve? Na alohan'izay? Na mbola tamin'ny nanombonomboka tamin'ny 2018, 2021, na tamin'ity 2022 ity? Aza atao misy zavatra miova mihitsy ny fanompoantsika ny tompo fa ataovatra n'ilay fanomponao taloha be tany hoe tsy mbola dia nisy fahoriana loatra dia aza miova mihitsy ianao fa ataovatra mbola ohatr'izay ihany ny fanomponao. Mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny raho any lanitra. Tsy dia tena tian'Andriamanitra loatra mantsy ry havana ny olona miovaova. Mahatonga an'ireo apôstôly nampahery hoe miorena tsara ozy izy ry rahalahy, miorena tsara, aza miova fa mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Amen. Dia ny Isaia koa zao dia mbola miresaka amin'izay fiovaovana zay. Ndao jerentsika ny Isaia 4:20 Isaia 4:20 dia fakitsika manomboka amin'ny 9:3. Isaia 4:20 anomboka 9:3 manao hoe ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matoky an Jehovah mandrakizay, fa Jehovah tompo ny vatolampy mandrakizay.
fanahetry ny mponina avy toerany. Halleloia. Hatreo novaka itsika. Ny saina tsy miovaova ozy izy dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Ny olona miovaova zany hoe indraindray ohatra ny matoky an'Andriamanitra, indray ohatra ny tsy matoky. Indraindray ohatra ny mahery, indraindray ohatra ny tsy mahery. Ny olona tahaka an'izany miroro saina be ohatra n'izany dia tsisy fiadanana ao anatiny. Tsika ne raha ohatra tsika zany hoe matahotra ny amin'ny fiaina dia ohatra ny tsika ihany mampiditra problème ho an'ny tenatsika. Sa tsy marina zany? Nefa ny tompontsika dia te hiteny amintsika isan'andro hoe aza matahotra, aza matahotra. Miisa be dia be mihitsy ho aza matahotra eo anatin'ny Baiboly. Be dia be ny isany. Zany hoe tena te hanome antoka antsika Jesosy hoe ianao anie miaraka amiko e. Tsy mandeha irery ianao fa manana Andriamanitra velona ianao miaraka aminao. Aza manana saina miovaova fa ny olona manana saina tsy miovaova no arovan'Andriamanitra amin'ny fiadanana tanteraka. Raha tononona amintsika ny fiadanana tany am-boalohany, raha tianao hitoetra ilay fiadanana dia ianao koa aloha mila mitoetra amin'ny fatokiana ny Tompo. Amen. Tsy olona hoe mihitan'ny olona hafa any ianao eny an-dalana dia ary ianao hitako tary dia ohatra ny miasa aloha be mihitsiny. Fa inona loatra misy ohatra tena mampiasa saina namantsy. Zay zany zao dia efa tsy manam-piadanana ianao raha ianao no miasa aloha, miady saina ny amin'ny fiainany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe apetra ao amiko ny fanahinareo rehetra fa izany ianareo. Zay tahotra anao rehetrarehetra mazotoa mametraka izany amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny vavaka. Atao fotsiny fifandraisanao tsara amin'Andriamanitra. Ataovy tena matotra ny relation anao sy Jesosy dia hitanao fa feno fatokiana azy foana ao anatinao, feno fiadanana foana ao anatinao. Amen. Matokian'i Jehovah ozy izy fa mandrakizay. Fa Jehovah Tompo, matokian'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vatolampy mandrakizay. Zavatra anankiray miorina eo ambony vatolampy zany tsy mora mirodana, tsy mora menjera. Ohatra zao ty tranon'Andriamanitra ty raha ohatra hoe natsangana fotsiny biriky, nanomboka tany amin'ny fototra dia mety mora menjera ihany. Fa mino fa ny fototra ty trano ty dia misy moellon be dia be, misy karazana vato kely be dia be, misy karazana béton be dia be ary natao mafy tsara ny dosageny mba hahatonga azy tena ho mafy orina ka tsy misy mahozongozona azy na cyclone be na tadio maventy be tsy hampirodana an'ilay trano anankiray miorina ambonina vato. Amen. Dia toy izany koa tsika. Aoka tena Jehovah Andriamanitra ny vatolampy hijoroantsika, tena hametrahantsika fitokisana. Aza mba mametraka fitokisana manolona zany fa efa haintsika ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jeremia hoe voaozona anie izay matoky olona na manao ny nofo sandriny. Na ianao io ary zany zao hoe matoky tena hoe vitako ny mamelona ny tenako raha mbola tanora, fa na ny manome fahasalamana ho an'ny tenantsika ary tsy haintsika akory. Karaha sanatria misy aretina kely any amin'ny organenatsika anankiray ihany dia efa malemy ny vatantsika. Fa aleo tena mametra-pitokisana amin'Andriamanitra foana. Dia hitanao fa tsy ho afa-baraka ianao, tsy ho menatra izany mihitsy ianao. Amen. Raha zaho Joba dia ahoana fantatro fa maninona ozy izy velona ny mpanavotra. Efa hitsika tsara angamba ny tantaran'i Joba. Maty zanaka tao anatin'ny iray mpimaso, zaza folo menadary ripaka. Mafy ne zany hoe vatapaty folo eo anoloany ary zanaka daholo tsisy niangana. Nata raiky mifananana lehilahy nanan-karena izy, kanefa dia tao anatin'ny iray mpimaso fongana ny arenany. Mbola nisy vay tany atampon-dokatra any Alahady satria nanaovan'Andriamanitra épreuve Joba. Nisy examen tsy maintsy nampandalovina ny Joba hoe ahoana tena marina ve ny tenin'ny Satana. Satria Satana dia nepanga tany amin'ny Jehovah Andriamanitra hoe ny antony mahatonga ny Joba manompo anao anie satria tahinao izy, ambinonao izy, asianao fefy manodidina azy. Izany anie ny anompony eo anao hoe par intérêt fotsiny. Satana zany tena mepangapanga antsika ohatran'izany mihitsiny. Fa hamarina eo anatrehan'ny Satana fa ianao tsy mivadika amin'Andriamanitra. Olona tsy mivady belirano, matoky hatramin'ny voalohany ary matoky hatramin'ny farany. Tsy Andriamanitra ihany no takitsika an'izay hoe matoky io Andriamanitra io, matoky io Andriamanitra. Fa tsika koa ny mila miseho matoky eo anatrehany. Amen. Fa tena tsy nivadika mihitsy Joba. Na nitaona azy ary ny vatiny mba hiala amin'Andriamanitra hoe jereto fahoriana mahazo atsika. Mafoizan'Andriamanitra ianao ozy izy ny vatiny satria aiza daholo zao ny arenantsika, izao tsika mahantra velona.
ny aretina jerety amin'ny tenanao ny zanakitsika maty daholo fahoriana tsisy ohatran'ity na ny namany joba ary ny kombombava fotsiny fa tsisy ny teny tsony hoe mamango ny fahoriana tompoko indreto zahay tompoko satria tena kivona hita ny fahoriany joba fa ny zavatra ny tenen'ny joba ny vatiny hoe tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao moa ny soa ihany fa ny resika avy amin'ny Jehova tsy ny ratsy koa ry hafanao raha mba misy zavatra mbo tsapain'Andriamanitra ianao hoe tena tia azy marina ve ianao sa par intérêt ny itiavantsika azy satsika mila fitahiana be mila fiainana mafinaritra be ka zay ny antony ihany aseho io fa manompo an'Andriamanitra fotsiny ianao satria izy ny pahary anao tsy nanao contrat amintsika mihitsy Jesosy hoe tsy maintsy ataoko izao ny fiainanao fa manao sonikely tsika fa ny antony hanompontsika ny tompo dia mampahary azy dia mila manompo azy tsika aza sina fepetra fa hain'Andriamanitra foana zay tokony atao eo amin'ny fiainantsika ry havana ary mbola valy tenin'ny Joba no ny teny tamin'ireo namany hoe raha izaho izy dia fantatry fa velona ny mpanavotra tsika ve ao anatin'ny ady lalovantsika ao anatin'ny examen mbo hampanaovin'Andriamanitra anao mbo afaka miteny tahaka ny Joba ve ianao hoe fantatry fa velona ny mpanavotra mbola mitsikitsiky foana mimeme foana tsisy lera miadi-tsaina zany satria Jehova ny vato lampitsika mandrakizay tsy hoe androany sy rapitso tsy hoe rehefa milamindamina ny fiainana dia vato lampy izy fa ohatrany rehefa ohatrany tsy ampiampy ao an-trano dia tsy vato lampy tampoka indray fa fasika vato lampitsika izy mandrakitsika tsy tokony isy lera mitomtomany zany malahelohelo zany miasaasa loha kely zany fa na miketrika taky ny ninona ao ary ny lohanao na ohatra misy helikoptera ao anaty lohanao io tsisy raha miova zegny fametrahanao ny fiainanao tsara mitompo ihany mampiova ny fiainanao amen matokia an'Andriamanitra fa efa manana anjara voatendry ho anasy ho anao ane Jesosy tsaroko na ny vatoko raha angamba mbola tsy niteneniko an'ity fa tamin'iza 17 taona 17 ans zany tamin'izany dia manofo foana isan'andro isan'andro hoe mivavaka ho an'olona tamin'izany mbola tsisy haiko mihitsy na resaka fanompona ary mbola tsy dia tena hoe haiko loatra fa zay fotsiny nofo hitako fa tsy haiko zay tena heviny hoe mivavaka ho an'olona manao délivrance dia ohatra mahita nahako hoe mitory-teny tamin'izany fa inona raha dia presque isan'andro zany dia ohatra hoe manofa za fa inona raha mahatonga an'izany dia tsy hitako mihitsy hoe iza no anontaniana an'izany iza re ny avaly ny fanontaniako hoe dozy aho hoe dia nisalasala ho anontaniako amin'ny pasteur ve sa tsy ho anontaniako menatra zany dia farany any nanantona azy mbola tao hivanja zareo mipetraka tamin'izany tao Ambohitsoa tao dia nanantona tao pasteur zao ny zavatra mahazo anao ohatra manonofo tahaka izao tahaka an'izao dia ozy pasteur tamin'izany hoe ianao zany ozy izy mijoroa tsara ho an'i Jesosy dia mivavà tsara fa ampiasanao Andriamanitra amen tsy hitatsika ve hoe tena mahatoky Andriamanitra dia taty aoriana zany vao tonga saina rehefa nanao ny asan'ny tompo tany maro antsetra sy ny sisa hoe tena zao le nofo hitako tamin'iza 17 taonako tena lehibe anao Andriamanitra ao tsy mba manaonao foana ianao tsy mba mampisehoseho zavatra foana mitsisy dikany ianao fa tena tanterahanao zay zavatra ambaranao zay zavatra mpanatenainao dia efainao ianao ihany koa dia manana ny anjara voatendrinao ianao fa ianao mila mijoro azy tsara foana tsy miovaova tsy manana saina miovaova mihitsy hoe zao ny fiainana ka dia ahenako ny fanompoko ahenako mihitsy ny fandehanako any an-deglizy fa tena tokony voamaika ary amin'izao andro mahoro zao ny anehoantsika fa tena olona tena mpanompo mahatoky isika mahatoky hatramin'ny farany fofinaina haina ny fetra ozy ny hira fiderana rehetra ataontsika tia fanompony ity ry havana haina ny fetra tsy mila ovaovaina mihitsy ny fataovitaka ny fanomponao tamin'ny taloha ela be tany fanomponao amin'izao 2022 zao ary mbola ho avy koa ny taona ho avy manaraka mihinao fa mbola eto Androndrakely foana ianao tsy ho anisan'le olona anontaniana hoe mba aizao raha ianona ny tsy hitatsony dia tsy hay variana amin'ny fiainana ao ny mbola mafy ny fiainana engany mba tsy ianao zany taovy tena hoe sanatria aminao mihitsy zany hoe tsy ho hita eto tsony fa ianao le hita eto mandra-panjavona antsika hiala ety ambony tany mandra-panongotan'i Jesosy antsika fiangonana ety ambony tany tsika le hitoetra ary tsika le anjavona andeha ny resaka amin'izay fotoana izay fa lasa ny extraterrestre hono reny olona reny zany matsy ane zavatra efa matipaika koa ny demony
tsy hainjareo mihitsy fa tsika any amin'ny raitsika mandrakariva any aminazy mandrakariva ny isy atsika rahatr'izay ka hoy aho hoe mijoroa tsara matoky any tompo fa tena mahatoky ny Andriamanitra izay ivavahantsika amen osy ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika toy hoe matoky any Jehovah ka manaova soa eo amin'ny fiainanao amin'izao zava-tsarotra mety lalovan'ny firenena rehetra maneran-tany zao dia aza mitsahatra manao soa aman'olona aza mitsahatra manao soa amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny antom-pisitsika ane dia izay mihitsy ohatran'i Jesosy hoe nandehandeha nanao soa na afaka ny olona amin'ny herin'ny demonia tsy voatery hoe tsy maintsy vola foana no fanaova-tsoa aman'olona fa maro be ny azonao anampiana olona mampahery anao hoe za hoe isan'andro dia mitadiava foana olona anaova-tsoa fa tsy very mandeha zany ny olona manao soa tena tsy very mandeha fa amin'ny lera ianao mandalo problème tsaroan'Andriamanitra ny soa rehetra nataonao taman'olona amen izay manokana zao voninahitra ho an'ny tompo rehefa makaty Antananarivo dia malahelo be mihitsy ny rehefa makeny Analakely tangoronan'ny mpangataka dia mahita olona mitaiza kely dia reny le mpangataka dia malahelo ny foko zany dia ozy izy tamin'ny olona tany Maroantsetra hoe ndaontsika ho anao boaty anankiray dia asitsika rakitra ho an'ny mahanitra dia tsy eto Maroantsetra mihitsy ny zarentsika satria eto Maroantsetra tsisy mpangataka fa any Antananarivo misy be dia be dia entinay ihany rehefa miakatra izay dia ataontsika vola vaovao tsara dia mboazarainay an'izay olona mangin'ny tompo ao Antananarivo dia tena nahatoky ny olona riavana saorana ny tompo manokana ny olona Maroantsetra tena manana an'izay fitiavana tia manome izay tia manao soa na inona tsy fisimbola dia zareo tena hita hoe manana etaeta tia hanao zavatra ho an'ny tompo manao zavatra ho an'ny tompo amin'ny fony tsy ho amin'ny fisehosehoana tsy hitan'olona fa tena hoe hitan'Andriamanitra dia inona ny zavatra nisy dia nataonay zany zavatra zany dia mizarainay amin'ny olona satria ao Maroantsetra moa zany ny olona hoe mangataka ny boka no mivoaka rehefa zoma ohatra hoe mangataka takan'izany fa tsy dia misy ny hoe mandeha ny amin'ny arabe anao dia hoe misy foana fa tsisy an'izay zany fa rehefa makaty Antananarivo dia mampalahelo anahy mahita an'ilay olona dia naizary manome izay azoko omena ka itsika aseho mihitsy fa ninona zavatra misy aza atao hoe anakana anao tsy hanao soa mihitsy ny zavatra mety misy eto ambony tany fa io mihitsy ny tena hitahian'Andriamanitra ny fiainantsika prinsipan'Andriamanitra dia manomeza aloha ianao dia omeny amen anisan'ny nampianarina anay zany hoe ianao mpitarika ve ianao mihitsy ny mila mianatra manome resaka leadership hoe manao ahoana ny fiainan'ny mpitarika fa izay ataonao mpitarika ihany ny ataon'ny olona tarianao tena mila mafoy be ho an'Andriamanitra antsika riavana fa tena rakitra soa antsika ny an-danitra ane zany eto an-tany ianao dia efa mijinja ny zavatra fafinao amen mamafaza votsara mamafaza manomeza olona fa ho hitanao fa tena hotahina ianao tena hita Jesosy ny tia manana alahelo manokana ho an'ny olona mahantsy dia ataovy tena fiainantsika mihitsy ny manao soa aman'olona elao mihitsy ny fiainana kadidy fa tsika rehetrarehetra ngamba dia malala hoe ny kahihatra ihany no ny lany be manjaitra atody fô maika ohatrany tsisy fitahidy zany ny olona kadidy olona kahihatra fa ny olona mpanome aloha raha ny hitako hatramin'izay fiainako dia ananako expérience amin'izany hitako hoe tena hitahin'ny tompo satria izay mihitsy le principe an Jesosy le formule n'Andriamanitra ampiasaina aza mampiasa ny ketriketrika anao aza mampiasa ny formule anao fa tsy mandaitra hoe tsitsitsiny samy mampahay anao daholo ny fandaniana mety hiakatra 500,000 ny gon'ny charbon ndao vadika kitainy ampiasaina dia ataovy matanjaka tsara ny santry fa sahirana ianao hikosika vilany tsy hoe zavatra rehetra ny ainatsika zay dia hovaina daholo fa mariky ny fanahiny zany mariky ny tsy fatokina n'Andriamanitra zany hoe misy zavatra novainao be lasa ohatry ny ianao no manao Andriamanitra kely ny tenanao ka hoe ataoko an'izao ty dia ataoko an'izao ty dia ataoko an'izao fa tena aseho mihitsy ny fa ny fiainanao dia tsy miovy zany ka vao maika tia manao soa aman'olona ny tenin'Andriamanitra tandrinesin'ny sofinao vao maika ankatoavinao aza manaiky ampitahorony Goliata mihitsy ka sy karazana Goliata koa ny amin'ny andro farany ake karazana Goliata fa tsy maintsy mandresy ianao satria ahoana izy ny tenin' Jesosy eo amin'ny Jaona 5:17 andiny fa 7.
zany teny zany ozy izy nefa nilazaiko taminareo fa ety amin'izao tontolo mba hanananareo fiadanana amiko fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa matoky fa iza efa naharesy izao tontolo izao aza variana mametsiny any rakoto rasora be anao ianina mihitsy ny natonga an'izao fiainantsika manao an'izao za miditra amin'izany fa aza manometsiny olona zany ianao fa efa voambarany baiboly ka iza moa ry havana ny olona tsy mangetaheta mpandrosony fireneny a samy mangetaheta daholy fa io rehefa voasoratra hoe isy andro mahory dia izay tsy maintsy tanteraka tokony ampetanetana antsika ary fantaterahany reto teny faminaniana rehetrarehetra reto hoe hay efa tena akaiky zany ny tomponay avelao ho avy zay ho avy fa efa ho avy zany Jesosy vao maika tokony ampahery atsika raha tena olon'Andriamanitra tsika sy mamaky baiboly gamba faminaniana vitsy kely sisany tsy tanteraka dia ho avy Jesosy tsy maintsy ampahafantarany fanay masina atsika ny foana zany satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fanay masina na no avy aza ozy izy dia ambarany aminareo ampahafantarany tompo atsika fa efa tena akaiky efa mby eo ambaravarana ny tompontsika amen raha vao mitrangy zany ozy izy dia asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny andro fanavotana anareo tokony mampientanetana atsika mihitsiny avelao hiakatra zay hiakatra avelao hitranga zay hitranga fa ianao mahereza foana mety misy mantsy mety efara amin'ny hoe tsisy asa fahitiny ny orinasa ny entreprise sy ny sisy aza atao misy mahataitra anao mihitsy zay zavatra mitranga fa misy antony daholo matona sain'i Jehovah Andriamanitra mitranga ny zavatra anankiray tsy efa itsika ve fa Andriamanitra mahalala ny hevitra heverako anareo ozy izy hevitra atonga inony raha ny baiboly teny frantsay ny vakina dia hoe manana projet Andriamanitra manana ny hevitra heverana antsika manana efa projet matipaika ho an'ny fiainako sy ny fiainanao zany Andriamanitra hevitra tsy hitondra malheur ao anao fa hitondra paix hitondra fiadanana ao anao fa tsy hitondra loza ao anao amen tsy ho loza mihitsy ry ava-malala ny antony zavatra mety hitranga amin'ny fiainantsika hoeniny sofintsika fa ho fiadanana foana ny valiny io fiadanana foana ny valiny io teneniny eo akaikiny hoe ninninona mitranga eo amin'ny fiainanao dia fiadanana ny valiny io dia azo tia-tanana raha tena matoky an'izay teniny izay ianao halleloja zao mihitsy ny fotoana tena tokony anehoantsika fatokinan'Andriamanitra zao mihitsy ny fotoana tena hanavahan'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao eo amin'ny mahatapidalaka lehanao amaky ranomasin'Andriamanitra izy ilay mpamaky ranomasina manao lalana ho antsika foana izy anavaka ny manompo sy ny tsy manompo izy ka dia mampahery atsika kristianina eto Androndrakely any amin'ny tokantrano misy atsika rehetra any tena manompoan'Andriamanitra tsara ianao fanompoana ihany no ahitantsika fahombiazana sy fitahian'Andriamanitra arak'ilay tenin'Andriamanitra efa itsika loatra hoe manompoany Jehovah Andriamanitra ao dia ho tahina ny haninao sy ny ranonao ary hoe sorona aminao ny aretiny na dia manahy ary azarareo Jesosy tsy mahay mampitombo ny andro iainanareo na dia kely monja azy na ny kely ary zany tsy haitsika noho izany ninninona mety asalohanao fimonomonomanao tsy ampiova raha zany tsy ampiova zavatra zany sora ny tompo foantsika misy délestage sora n'Andriamanitra fa raha mbola mimonomonona eo ianao tsy afaka examen amin'ny hoe tapaka tray ny jiro mbola ataony tapaka foana rehefa aveo rehefa afaka examen ianao hoe lasa faly ianao fa tapaka ny jiro tsy tapaka tsony io aveo tsara efa nampianariny tompo zavatra tahaka izany misy zavatra ohatry miverimberina eo amin'ny fiainako dia ohatry manao an'izao foana hay fa inona indray rety fa amin'ny fotoana farany rehefa mandray leçon dia misaotra tompo misaotra fa tsy netindray iny dia hitako fa tsy niverina teo amin'ny fiainako tsony ilay zavatra ka tsika io mbo mila afaka examen tsika manjary miredouble eo ianao zavatra efa tokony ho zavatra hafa indray no izy dia ianao mbola tavela eo amin'ny klasy anankiray iny foana fa dia mahaiza mankasitraka ankafizo ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy mahaiza mankafy an'izao fiainanao zao aloha ianao tsy hoe tsy mahay ninninina Andriamanitra efa dia naninina Andriamanitra so manao ohatra ny asafa saiky mibilasitra ny tongotra ozy izy raha nahita ny ratsy fanahambinina
tandremy tsara fa ndraindraytsika hoe mahita ny fiainantsika ohatrany somary misy fotoana mandalo ato mandalo io dia mijery ny olona ratsy fanahy dia hoe andre reo olona tsy matahotra an'Andriamanitra nefa mandeha ny fivelomany mbola mandeha be foana ny labotikany jere tsy mitsara milahatra mihitsy ny anay ty na client ray ary rangatsisiko ohatra dia tandrema tsara fa iasafa so ihany fa nanarin'Andriamanitra ianao ane asafa ato amiko e dia ianao io koa ao amin'i Jesosy ianao be dia be olona ratsy fanahy be dia be olona mety tsy miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fa mety mandeha ny fiainany fosy ny tenin'Andriamanitra renany dia tahaka ny aloka ihany mandalo eo amoron'ny fahafatesany fa ny ianao kosa ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra misy fiadanana na dia tsy manana na inona azy ianao jerena atao tahaka ny tery ianao nefa malalaka ihany jerena atao ohatrany tsy manana inona fa manana ny zavatra rehetra Jesosy ny arenantsika ary tena sarobidy amintsika izy mihoatra noho ny diamondra mihoatra noho ny safira tena isorako ny tompo isanandro zany ny fisaintsainako ny fananako an' Jesosy dia mampifaly ahy hoe misaotra tompo fa manana anao sahako no miteny fa anisan'ny vehivavy anankiray sambatra indrindra maneran-tany satria manana mpanjaka ny mpanjaka no fidinao isan'ny mpanomponao raha miala ety dia any aminao fa tsy ary amin'ny elo amen zay ny tenenako anao hoe ankafizy foana ny fiainanao miaraka amin'izao misy antony io mba afaka mijoro vavolombelona ianao rehefa ahafahan'ny tompo amin'ny toerana io ohatra hoe manana olana ianao manana adiny inona ny ijoroanao vavolombelona manolona eo raha tsy misy zavatra sena atrehanao aloha dia avy eo ianao mivoaka mpandresy dia afaka mampahery an'ilay anankiray ao anatin'ilay olana nandalovanao teo indray afaka mampahery ny hafa amen ka misaoran'ny tompo fa ho fijorona vavolombelona ny anton'ny olana rehetra misy eo amintsika zay foana atao toe-tsaina hoe ay isy fandresena be ho raisina indray zany atsoatsy matoa misy olana arakaraka ny abezan'ny olana anao no abean'ny fandresena ho raisinao rehefa avy eo amen arakaraka ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika no hijoroantsika vavolombelona ka manana fatokinan'Andriamanitra manaova soa Jehova tompo ny vato lampitsika mandrak'izay tsy miovaova izy tsy mivadibadika izy ozy izy le tovolahy anankiray hoany tamina mpanompon'Andriamanitra lehibe anankiray hoe za ozy izy aza-paherezinao amin'iny baibolinao efa antitra be iny efa taloha be iny ozy izy dia za ny ampiresanao amin'ny zavatra tsy ho tanteraka akory nareo tony dia efa minominy foana mihitsy nareo kristianina tony dia nangataka ny fanahy masiny mpanompon'Andriamanitra lehibe io mpanompon'Andriamanitra allemand izy inona rehefa fanahy masiny avaloko an'ity tovolahy ity zay tena tsy mino anao manao anao tsy ho izy ity dia zao ny torohevitra natao amin'ny fanahy masina zao ary izy niteneniko anao izy mpanompon'Andriamanitra io jerenao io masoandro io ahoana mafana ianao maheno hoe mafana ianao aminazy sa tsy maheno intsony ianao maheno izy izy ko mafana io ary maizina tsika zao sa mazava noho ny amin'ny masoandro mazava tsika ozy izy ko amin'ny alina maizina indray rehefa mody izy dia ozy izy hoe tanao ozy izy tahaka izany Andriamanitra ozy ary mihoatra an'io io masoandro manazava sy manafana anao isanandro io izy efa antitra be koa ne io fa mbola manafana anao foana tonga dia tapona ny domy lasa mino an'Andriamanitra izy nanolo tena ho an'ny tompo izy ry havanao tsy miova Andriamanitra na miovaova ny toetrandro na miovaova ny zava-misy ao tokantranontsika na miovaova ny zavatra renesin'ny sofintsika na miovaova ny zavatra hitan'ny masontsika vatatenantsika koa mety hisy fiovana fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay amen salamo 7:7 manao hoe tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ireny iza moa le ireny tsika senao le manompo ny tompo ane zany tsy mba homenatra amin'ny inona ane andro fahoriana amin'izao andro mahory zao tsy homenatra mihitsy ianao ninona fahoriana mety hisy eo amin'ny fiainanao tsy ataon'i Jesosy homenatra zany ianao hoe afa-baraka tena mitazana anao isanandro ny fahavalo hoe ahoana resy amin'izay sa manahoana milavilevina tsy efa kivy amin'ilay Jesosy tsy efa tsy mivavaka tsony mitazana anao isanandro ny fahavalo fa ho hitany fa tsy hanan zava-mahory ianao tsy homenatra zay rehetra miandry an'Andriamanitra matoky azy miandrasa azy foana amen maika hoaiza moa tsika miandrasa an'Andriamanitra foana manana ny lera tena mety izy
manana ny fotoana tena mety izy a hitondranantsika amin'le anjara voatendritsika, hitondrana fitahina eo amin'ny fiainantsika, hitondrana fisandrantana eo amin'ny fiainantsika, manana ny fotoanana izy fa ianao aza maikamaika. Fa matoky azy fa tsy maintsy tanteraka ny teniny araka ny fijona vavolombelona izay nataoko tamintsika tariam-boalohany hoe 17 taona fa tanterahan'Andriamanitra le izy rehefa taty afara. Ianao ihany koa dia efa manana planina tsara ho anao Andriamanitra. Marina le tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia hoe mbola tsy tao akibony reninao ianao nefa fantatro efa nifidiako ho mpaminana ny firenena. Amen. Nao ane mbola tsy tao akibony reninao dia efa fantatro ny Tompo hoe misy olona izay ataoko tonga eny ambonin'ny tany a dia izao ny hitondrako ny fiainany a dia izao a dia izao. Raha tianao ho tody hatramin'ny farany mijoroa tsara. Matokia ny Tompo. Amen. Ninninona zava-misy aza hovaina mihitsy ny fomba fanomponao an'ny Tompo. Hoe mandika ahenanao hatramin'ny rakitra 5 000 hoana ny frais. Hey, aleo zany a raha 5 000 ny rakitra na 10 000 na 25 000 atao 12 500 ny rakitra dia amenona an'ireny frais. Ohatra ny manao compte be zany. Ohatra ny manao calcul be zany tsika ndray amin'ny fiainantsika io. Fa matokia ny Tompo ianao ry havana. Zao mihitsy ary ianao ny tokony any hoe hitanao tsara ny Satana fa raha miakatra io fiainana io ampitomboako mihitsy ny fanohanako asan'Andriamanitra. Amen. Io ane ry havana tenin'Andriamanitra no entanina amintsika fa tsisy hoe tenin'olombelona. Indraindray ny olona dia variana mibanjina amin'ny pastera. Nefa pastera mafy ny manamboaran'Andriamanitra azy tao amin'ny mangingina. Ny olona anankiray tsy miseho ary tsy mandroso be ny asan'Andriamanitra raha tsy efa namboarin'Andriamanitra tao amin'ny mangingina izy. Tsisy olona zany hoe pastera ianao androany dia rapitso ianao misandratra. Tsy tompoko. Misy raha ny aretany io mpanompon'Andriamanitra io. Misy zavatra mafy ny aretany. Ary raha ohatra ka tsy tao am-pony ny asan'Andriamanitra natao zavatra tsisy dika ny zavatra mipetrahantsika teto. Tsy mila natao carreau lafo vidy aby ty toerana ty. Tsy mila mividy fitaovana raitra dia raitra. Fa tsy moramora fa satrany hanatsara foana an'ilay fanompona mba tena ho tsapantsika izany hoe tahaky ny fiainana an-danitra sady zany fiainana ao atmosfera atao am-piangonana zany fiderana. Mahafinaritra mety tsara foana satria tiany asan'ilay mpanompony. Fa ny io ny fitsaratsarana sy ny fankaratsiana misy foana. Zany mahatonga antsika rehefa andeha hivavaka dia ataon'ilay hoe andeha hivavaka any amin'ilay fiangonana manao am-pafolo-karena. Fa tsy mbo hoe andeha hivavaka any amin'ilay fiangonana nanasitranan'i Jesosy anao. Ohatra ny any amin'ilay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainy foana no anenjehana. Fa ny Tompo ny mahita, Tompo dia mpitsara marina. Mahita ny fitiavantsika azy izy. Matokia ny Tompo ianao ary ataova mitombo ny fitiavanao azy. Manaova soa foana ianao. Matokia azy mandrakizay fa Jehovah Tompo ny vato lampitsika mandrakizay. Amen. Ndao ilaitsika ohatra kely aloha ny amin'ny ry Goliata sy ry Davida. Ndao ne hijery ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny Samuel voalohany. Toko 7:12 dia 9:1. Rehefa ny trano ianao zany raha mbola tsy tena hainao tsara ohatra le izy dia vakio hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany fa mahafinaritra be fa ny fotoanantsika eto manampetra. Samuel voalohany toko 7:12 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ny Filistina izany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Naninona tsara hony? Raiky tahotra loatra noho ny amin'ny tenin'ilay Filistina Goliata zany. 2:20. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Nandositra azy zany ny lehilahy amin'ny Israely satria natahotra indrindra. Fa i Davida kosa ery amin'ny 2:30 dia nilaza manao hoe aro Davida tamin'ny Saoly. Aoka tsy ho ketraka amin'ilay io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io. Fa ho Saoly tamin'ny Davida tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao. Fa izy efa mpiady hatrizay ny ainany. Fa ho Davida tamin'ny Saoly ny mpanomponao ny andro ny ondrindrainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanenjika azy ka namely azy ary azoko teny ambavan'ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy dia no azonoko tamin'ny somony ary nasiako
ka matoka. Ny liona sy ny bera samy novononin'ny mpanomponao, ary filistina tsy mifora io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Eninao zany fitenin'ny Davida zany sy ny fomba fitenin'ny Ry Saoly dia raiky tahotra sady nivadi-po noho ny amin'ny tenin'ilay fahavalo. Amay lehilahy ray aiady amiko, rehefa tsy resinareo zay dia nareo manompo anay, fa raha resinareo zay dia zay manompo anareo. Natahotra ny mpanjaka, natahotra ny vahoaka lehilahy maro matanjaka piady ary lefa mihitsy azy. Fa i Davida na dia mpiandro odry aza izy, na dia kely aza izy, tany amin'ny mangingina tany izy dia efa nisy zavatra nampiomanin'Andriamanitra azy. Ary niteny izy hoe tamin'ny Saoly hoe zao ozy izy, aza matahotra na mivadi-po amin'ilay io ny fonareo. Tsika koa ry havana rehefa mbo misy ady lalovana dia mahaiza mifampahery, na ianao manokana mampahery ny tenanao hoe tsy tokony hatahotra fa tsy maintsy hatrehako ny Filistina eo anoloko, tsy maintsy hatrehako ny Goliata eo anoloko. Maninona ny Davida ny teny tahaka an'izany? Ny fomba fitenin'ny Davida zany dia tena fitenin'olona feno fiadanana, fitenin'olona tsy taitra amin'ny fiainany. Retsy mivadi-po daholo nga izy taitra. Ary ianao ke manakory ianao ke? Le taitaibombona be sa le tena kalma foana? Teneny hoe kalma foana hoe. Enkany mba tena ho zany tokoa. Za mampiresaka. Kalma foana izy niatrika ny fiainana izy. Aza matahotra le io ny fonareo fa dia tsy nino tanteraka moa Saoly fa hoe ianao ve ozy izy mbola zaza. Tsy hain'ny Saoly mantsy fa tena natoky an'ny tompo tamin'ny fony rehetra Davida. Ary niteny izy hoe nyreseny lahatra, nijoro vavolombelona mihitsy Davida hoe zao aneo izy izy. Zany ny andro ny ondrindraiko tany an-tsaha. Dia lasa ny liona sy ny bera ny zanak'osy. Ny liona zany dia liona masika mavita mihinan'olona. Ny bera indray dia orsa. Za mieritreritra hoe orsa ka hoe non'orsa ohatran'ilay ondakondana ny zanako ireny, fa orsa mamon'olona zany. Ny orsa raha mitsangana dia lava no ianao, maranitra be ny hoany, ary ny nifiny koa marangitra be, tena mavita mamon'olona. Dia eritreretinao hoe Davida kely andeha hiady amin'ny liona sy bera, fa tsy nieriny mihitsy ny nandehanany niady tamin'ireo, fa noho ny fanahin'i Jehovah nisy tao aminy dia nandresy ny liona sy ny bera izy. Azo ny teny ambavan'ireo ny zanak'ondry. Ary rehefa andeha andramatra izy ozy Davida dia noazonoko tamin'ny sominy. Tanao zany rehefa andeha hihinana ny Davida indray zany amaly an'i Davida reto liona sy bera, le liona sy le orsa, dia nitazominy tamin'ny sominy ary tena nyvonoiny ka matiny. Ozy izy Davida tamin'ny Saoly tahaka ny anankiray amin'ny liona sy ny bera ny aminoko ny Filistina io ihany koa. Halleluja. Ianao koa raha miatrika ady dia ataovy tahaka an'izany hoe tahaka an'ilay namonjen'Andriamanitra na tamin'ilay ny aretiko taloha ireny, tahaka an'ilay namahan'Andriamanitra amin'ny problemako hatramin'izay, dia toy izany koa mbola hiatrehako ny hoaviko rehetra, ny olona mety ho avy rehetra dia hatrehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nianjona mihitsy ane Goliata rehefa nantonony Davida, niavonavona be izy. Alika nga zany natony lamintehana ozy izy. Zay mihitsy ilay voasoratra. Nianjona izy, niavonavona izy zany raha amin'ny fomba fitenin'ny tanora dia niseho amin'ilay be izy. Kay tsy isy dikany fa rehefa teo ny fanahin'Andriamanitra, tsy isy zavatra tsy afaka no resy zany ry havana raha manana ny fanahin'i Jehovah. Tsy amikerina ampatanjana ozy ny soratra masina fa amin'inona? Amin'ny fanahiko irery ihany o Jehovah. Aza miatrika fiainana amin'ny herin'ny tenanao zany ianao, fa hatreo miaraka amin'ny fanahy masina. Mazotoa mametraka ny fiainanao eo am-pelantanan'ny Tompo. Aseho fa olona vonona foana ianao tena hanao izay mahafaly an'Andriamanitra ao, hanao izay mahafa-po an'Andriamanitra ao, dia hatreo miaraka amin'ny fanahy masina ny fiainana. Fa le fanahy masina nampandresy an'i Davida ane ry havana, le fanahy Jehovah tao amin'ny Davida ihany ny ao anatintsika io fa tsy hoe fanahy masina tamin'ny taloha be ny anazy fanahintsika indray fanahy masina amin'ny vaovao be, fa mitovy ihany, anankiray ihany ny fanahy masina, tahaka ny tsy fiovan'i Jesosy ihany, ny tsy fiovan'ny fanahy masina miaraka amintsika. Ka ahoana mihitsy tsika ny anaiko resy, tsika izao mihitsy zany le olona tsy mety resy amin'ny fiainana. Na hiandry ianao ary ny olona ho resy, tsy ho resy mihitsy ianao, fa tena matokia ny tomponao,
fatokinan'Andriamanitra nisy tao anatin'ny Davida ka tsy midika mihitsy hoe satria lehilahy zaza izy, satria lehilahy tanora izy ka tsy haresy, tsy tompoko. Ry Saoly zany olona efa tsy resy ny fiainana, resy ny olana, tsy nanapatokinan'Andriamanitra tsony na dia hoe olona ny fidian'Andriamanitra ho mpanjaka ny Israely azy. Tandremy tsara hoe saotsika efa arakaraka ny fahelan'ny fotoana nanompontsika ny tompo dia lasa ohatrany fahazarana, zatra mivavaka. Fa aza tao tahaka an'izay mihitsy fa isan'andro ianao dia avozy foana ny fanoloran-tena, matokian'Andriamanitra foana isan'andro fa miaraka aminao izy ary mombanao. Rehefa nanantona ny Goliath Davida, eno izy Davida, ianao manantona amin'ny lefim-poisin'ny sabatra, fa izaho kosa izy Davida dia manantona anao amin'inona? Amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Resaka vato kely sy tady kely fotsiny ny teny an-tanany dia nalefan'Andriamanitra ary tena nalefan'ny mafia tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Mino fa Andriamanitra napisy heriny an'ilay vato kely ka mety tena farak'izay mafy tena ohatr'ireny hoe bala dia irafalina tena hoe mafy ireny, firidiridin'ilay vato avy any ka mikendry ny lohan'ny Goliata. Mino fa tanan'Andriamanitra mihitsy nitondra n'ilay vato, potraka tamin'ny tany izy, maty izy, tapaka ny lohan'ny Goliata. Nandresy Davida, nisandratra ny fiainany notahina izy ary nalaza. Taloha olona tsisy nahalala azy. Fa rehefa nandresy an'ny Goliata, mino fa nyfanontany daholo fa zanakiza hono le iny e, fa zanakiza hono e. Nefa taloha dia nahilikiliky ny rahalahiny. Raha mbô nanontany ary izy atao ahoana hono izay maharesany Filistina, inona koa ny idiran'ny lahy amin'izany? Nakofakofain'ny rahalahiny izy hoe ohatrany hoe inona koa ary nidiran'ity le kely ty amin'izany, ohatrany akofakofain'ny olona izy na ny rainy ary tsy ohatrany nanilikiliky azy raha nitady an'ireo olona ireo Samuela hoe aiza le hosorana ho mpanjakan'Israely Davida. Mbola misy anankiray any miandroja any an-tsahany. Fa nanomboka teo vonin'Andriamanitra hitondra azy amin'ny anjara voatendriny. Ianao ihany koa manana finoana fa efa manana drafitra ho an'ny fiainantsika Andriamanitra. Tsy izay ve le hira fideranantsika teo? Ahoana moa le izy teo? Hitra dia manana lalana sy drafitra tsara no maniniho anao, ka na dia mafiaza ny fitrangan'izany Andriamanitra. Tsy amely rery anao izy, tsy mandao anao izy, asy orakoraka mafy ho an'le Andriamanitra velona. Halleluja. Ilay tenin'ny Davida iny tena tiako raisina omenantsika androany hoe iza moa io Filistina tsy mifora io ny aiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Tena nitokisany Davida, tena sura mihitsy Davida hoe miaramila an'Andriamanitra velona izy. Tsy Andriamanitra maty ny miaraka aminy fa Andriamanitra velona. Ka matoki ianao fa manompo Andriamanitra velona ianao. Tsy ho resy mihitsy ianao, tsy tavela mpasana Jesosy fa efa nitsangana izy hamonjy anao. Ry havanao, efa niraisitsika ho tompontsika Jesosy sy mpamonjy atsika. Izy le mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Mora azo indrindra amin'ny fahoriana misy eto ambonin'ny tany. Jesosy ihany ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izay mety lalovantsika eto ambonin'ny tany. Amen. Farany amaranako an'ity tenin'Andriamanitra ity hoe tena mila mitoetra amin'ny fatokinan'Andriamanitra isika. Amen. Matoki an' Jehovah, manaova soa foana, miandrasa azy foana, na mitarejetra ary izy ambesa fô. Tsy maintsy ho avy izy, tsy maintsy mamaly vavakanao izy. Azavariana mitaray-pahoriana any amin'ny olona rehetra. Fa nanen'ny olona ary mbo manan'ny olany koa izy. Fa raha hitaraina ianao aza atao mety amintsika kristianina mihitsy le hoe tsy tonga dia mivavaka ny ataontsika fa lasa alohantsika miketriketrika any. Fa araka efa tsy mahita hevitra sika zay vao hoe hivavaka fô eky ohatrany dia tena efa fara amin'ny vahaolana sisa Andriamanitra, ohatrany hoe sisasisam-bahaolana. Fa apetrao mihitsy izy hoe tena izy mihitsy lahara-pamena hitadiavanao famonjena voalohany indrindra. Dia mangatato olo-tsaina avy amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina inona ny tolo-tsaina mbo omenao manoloana an'ity olona ity dia eno tsara fa miteny ao anatinao ao Andriamanitra. Mandresy lahatra ao anatinao izy, tsy hoe mitabataba be eo amin'ny sofinao izy fa ao anaty ao izy mametraka teny, mametraka fandresen-dahatra. Eno tsara mihitsy aloha ny torolalina hoe zao atao, fa aza malakilaky manapa-kevitra hoe ho ariso ary. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe voaozina izay matoky olona sy manao ny nofo sandriny.
fa tahaka ny olona manitra ny tany ay izy tsy mbo ahitana dia avy azany soa satria matoky tena loatra matoky ny tenany matoky ny asany matoky olona hoe ay tena hitako ny olona iny tena afaka monjy amitsy iny dia lasa tsy mahita vaolana ianao fa tapidalaka le dia ory any dia ketriketrika eo dia miady saina ao fa ny tenin'Andriamanitra dia minao hoe hotahina izay olona matoky an' Jehovah sy manana an' Jehovah ho tokony ho tahaka ny kakazo anankiray mamaka eo anilan'ny rano mandeha kamintsika dia mahita hoe misy rano mandeha ety amin'ny manodidina ety ny ranony kiopa iny ohatrany any aminay moa tena be rano be any maro antsetra dia manahoana ny paozin'le hazo eny amoron-drano maitsomaitso foana ny raviny na maina be azy ety an-tanety ny ririnina zao dia maina ny bozaka maina daholo ny ety an-tanety fa ny hazo anankiray eo amoron-drano maitsomaitso foana ny raviny dia ho tahaka izany tsika raha matoky an' Jehovah tsisy lerany ianao ka hoe malazolazo sa misy lera le zava-maitso eny amoron-drano hoe malazolazo tsisy lerany fa na miantona azy ny ainandro izy izy a dia izy tsy ho faty mihitsy tsy malazo mihitsy tsy anay izy na dia miantona azy any andro amen na inona miantona eto ambony tany na inona zava-maina eto ambony tany tsy tokony anay ianao fa tokony hatoky foana ianao ho maintso foana ny raviny ho tahina ianao izay olona matoky an' Jehovah ho feno fitahina tokoa ane ianao tanteraka aminao tokoa ane izany aza taitaitra manaova ohatry ny Davida zinona moa io Filistina tsy mifory io afaka mbo mizesta koa ianao rehefa ao anaty taxi be ohatrinona frère sévère 10,000 fa nga mbola tsy niakatra 5,000 sa ve ozony olona ity koa be zesta ohatrany nataony Davida zinona moa io frère 5,000 io niaiky ny miaramila an'Andriamanitra vela na mbola hiakatra 15,000 koa ary amen tsy ahena daholo satria efa zatra mampiasa misy zavatra efa zatra ampiasainao ao an-trano ko mampiasa charbon tsy haiko ianao mampiasa gaz na mampiasa inona na mampiasa menaka mainaka kasite foana ampiasainao dia tsy hoe aleo tsy mampiasa ny reny tsontsika avandana vidy menaka 10,000 dia aza atao tonga dia hoe 10,000 fa tena hoe 300 dia apy 200 dia ohatr'izay koa tsy mividy gony ntsony fa efa ho 500,000 zao ny gony charbon noho izany andana 3 arivo ihany lofidiana dia tsitsitsy io teneny hoe 5,000 dia apy fa raha nosy le bevatra hoe tia indray le 5,000 apy 300 apy 10,000 amena izy ireo atao indray mandeha ka efa mafy ny fiainana rianina tsy tokonyntsika mihitsy ny teny an'izany hoe mafy ny fiainana ikony zay raha irahirainao fao tanteraka amin'ny fiainananao tsy aloha raha irahira ihany mirahira fitahina hoe avelao avy ihany zay ho avy fa tia parefo atonoko amin'ny izy manatona amin'ny lefim-poisin'ny sabatra fa za manatona anao ry fiainana amin'ny anaran'i Jehovah n'Andriamanitra velona velona ny Andriamanitra ivavahanao velona ny Andriamanitra ivavahanao engany ka ho matinao daholo ny Goliaty eo anoloanao sy ny liona sy ny bera ho avy andramatra anao resinao io satria manana ny fanahin'i Jehovah Andriamanitra ianao tompo ane hitantsika tsiray avy raha zaho Joba dia ahoana fantatro fa velona ny mpanavotra ndao hitsangana daholo tsika hiderany tompo amin'ny vavaka teneny misaotra anao atompo ary mifona amin'ny tompontsika ny amin'ireny fanahina reny mantsy dia mariky ny tsy fatokiana ny tompo dia malahelo be Andriamanitra dia ndao hifonantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny tsy fatokiana fisalasalana indraindray mahery hifonao amin'ny tompo mihitsy somary ohatry ny nangatsiatsika ianao tamin'ny fanompoana ny tompo indrindra ririnina zao dia ohatry ny kamo zany hitsangana nompon'ny tompo akaty am-piangonana kamo hivavaka andohalika amin'ny maraina ndao hibebahantsika izany ary tena hiverinitsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra tena hirehatra samy mivavaka ary tsika rehetra tompoko mivavaha amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra ampanginy daholo mihitsy ny feo any ivelany ihany fieritreretana olana aretina fa ndao tena hamelan'Andriamanitra tena hifantoka tsika hiresaka aminy mpanjiny ilay Andriamanitra lehibe miaraka aminao mpanjiny ilay Andriamanitra velona miaraka aminao halleluja halleluja misaotra tompo mivavaha ianao naizanaiza misy ianao mivavaha fa Andriamanitra tsika Andriamanitra tsy Andriamanitra ny akaiky any fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa raiso mihitsy ny fanay masina androany zay rehetra mangetaeta dia naizanaiza toerana misy azy dia mandray ny fanay masina le fanahin'i Jehovah niaraka tamin'i Davida ihany mbola Andriamanitra miaraka amintsika matoky azy tanteraka ianao
teneny misaotra tompo fa manompo Andriamanitra velona manompo anao. Andriamanitra mahagaga lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Alleluia. Misaotra tompo, misaotra fanay masina fa manana izay manana anao. Sambatra loatra izay manana anao Andriamanitra ay Jesosy. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo na haresy izao tontolo izao, na haresy ny fahafatesana. Misaotra Andriamanitra fa nofidinao tao anatin'ny maro izay. Raha izay mbola toy izao dia noho ny famindramponao, noho ny fiantranao ny matozao anay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny famindramponao rehetra. Mankasitraka andao raisitsika ny fanay masina. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao raha efa vita batisan'ny fanay masina. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy miteny amin'olombelona fa amin'Andriamanitra. No itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala azy. Misy vavaka mistera ao anatin'ny teny tsy fantatra ataontsika. Misy vavaka complet any anaty teny tsy fantatra ataontsika any. Raiso ny fanay masina, raiso ny afo, raiso ny afo. Dia ho mpandresy hatrany ianao, raiso ny afo ny fanay masina. Andevona izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ao anatintsika ao. Raiso ny afo ny fanay masina, andevona izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra. Raiso ny fanay masina, fa na no avy aza dia ambarany amintsika ho ny teniny. Izy ilay tari-dalana anao amin'ny marina rehetra. Izy ilay papayery atsika, mpisolo vava atsika, mpanampy atsika. Oh, fanay masinao midina ianao, mameno anay tanteraka ianao. Mila ny fanosoranao, tsy mahay efa nininina izay raha tsy eo ianao fanay masinao. Tena tsy mahay manao nininina izay raha tsy eo ianao. Tsy amikerina amin'ny fahatanjahanay, fa amin'ny fanahinao rery ihany Jehova ô. Niatrehanay ny fiainany, anomponay anao, anarahanay dianao, amin'ny fanahinao rery ihany Jehova ô. Ny anaovana ny sitraponao, ny asanao, amin'ny fanahinao rery ihany Jehova ô. Ianao ny fodotry ny fandresenay, fodotry ny fahombiazanay. Mamenoanay ny etapon-doka hatrany am-paladianay ianao. Manosoranay amin'ny fanasiny hery ianao. Fenoia osory amin'ny fanay masinao. Fenoy osory izao fiangonana izao. Izay mangetaeta ny fanay masina dia isolo loharano velona miboboka ao an-kibony. Tsy mety ritra mihitsiny. Tsisy fotoana hoe malaheloelo. Raiso ny fanay masina fa tsy mety ritra ny loharano ny fanay masina ao anatin'ny kibonao, ao anatinao ao. Izay itoeran'ny fanahin'Andriamanitra androany ny itoeran'ny fanafahana. Azo fandresena. Tsisy zavatra tsy resy zany raha manana ny fanahin' Jehova isika. Tsy misy zavatra tsy mety resy zany raha manana ny fanahin'Andriamanitra. Izay itoeran'ny fanahin'ny tompony itoeran'ny fahafahana. Izay itoeran'ny fanahin'ny tompony itoeran'ny fahafahana. Raiso ny fanay masina ry hava malala. Tena tian'Andriamanitra ane ianao io e. Maro ny olona manany maizy azy fa misaoran'ny tompo ianao no fidiny tao anatin'ny maro. Satria tiany tsotro izao ianao. Tiany tsy misy fepetra. Tiany fotsiny ianao dia no fidiny. Halleluja, misaotra fanay masina, midina fanay masina, mameno anay tanteraka. Mameno anay tanteraka ianao fanay masina, manosoranay ianao fanay masina. Ieto ianao androany, ianao ny anafaka ny olona. Ianao anasitra an'izay rehetra marary. Mampahery ny malemilemy, mampatanjaka ianao. Amin'ny ara-panahiny tsirairay avy. Fanay masina eto ianao hitondra fanavaozana, hitondra fanafahana, hitondra fahagagana. Midina ianao fanay masina, mirotsah ianao ka tsy tsatra ny fidinanao. Oh, eto ianao fanay masina tsara indrindra. Eto ianao fanay masina, alleluia. Eto ianao mitondra fanafahana ho an'ireo olona ireo, mitondra fahasoavana modon'ny olona. Fifoazam-panahy amin'izao fiangonana izao, amen. Midina ianao fanay masina, ianao ny mampifo anay indray. Ianao ny mampirehitra anay indray. Midina fanay masina. Angina ary sika. Mazahoa ny toeranao tsy moramora ianao. Ampangino ny feo rehetra izay mety hanelingelina ny fifandraisanao amin'ny fanay masina. Dia eritrereto foana hoe mirotsaka amiko ilay fanahin' Jehova. Ilay fanahin'Andriamanitra nampandresy an'i Davida tamin'ny liona sy ny bera sy Goliaty. Mbola izy ihany ilay miaraka amintsika eto androany. Tsy miova izy. Tsy homenatra izay rehetra matoky an'Andriamanitra. Tsy homenatra ireno izy amin'ny andro fahoriana. Hovoky izy amin'ny fotoana mosarena. Eto ny fanay masina ilay mampandresy antsika amin'ny lafim-piainana rehetra. Fiainam-panomponao, eo izy, ampahery anao, ampatanjaka anao. Fiainanao ara-nofo, eo izy, karakaranao, eto ny fanay masina.
misy amintsika mety tena mety nisy zavatra nilalovanao nandratra ny fonao lasa nitondra fahavesarana sy alahelo teo amin'ny fiainanao ny zavatra mety niainanao misy mety mbola kely ianao dia efa mety kamboty ray aman-dreny ka na tsy ary tena niady rery tamin'ny fiainana natsapa tena nyratrainy izany ve ny fonao androany misy fanafahana ho anao eto mety tena tahaka ny misy palpitation mihitsy arenao matetika marary fo lasa nisy fahavesarana niditra tao anatinao vokatry ny fiatrehana ny fiainana mety nisy olona nandao anao mety nandao anao ny vadinao mety nandao anao ny olona mety nieritreretinao hoe azo anteherana saintsaina amin'izao fotoan'izao fa Jesosy tsy mandao anao androanitsika anao fanafanany amin'ny fo izay voaratra ny fiainana betsaka ny zavatra mety nisedrainao betsaka ry hitan'Andriamanitra eny rehetrarehetra ireny tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny fonao isy ratra isy olana isy alahelo misy tomano hoe misy zavatra kely dia efa milatsaka ny ranomasonao lena ny ondanao amin'ny alina noho ny adi-tsaina tahaka ny hoe miady rery fa tsy miady rery ianao manafaka anao ny tompo amin'izao fotoan'izao mamangy anao ny fanay masina mikasika anao anasitrana ny fo anala ny fahavesarana sy ny tahotra rehetra fanay masina manao délivrance atsika ny amin'ny fitoerana misy atsika eny eritrereto ny fanay masina le tena tia anao mametra tanana aminao inao le malala ny tahaka ny David Daniel malala n'Andriamanitra toy izany koa ianao tonga eto manomboka hiala ao anatinao ny fahavesarana tebiteby ratram-po alahelo fahavesarana roako miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta lasa ianao mandeha tsy mahazo managadra ny fony olona io tsy mahazo mangadra ny fony olona io didiko sy roako miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tsy misy fanaka afaka hajanona eo anoloan'ny herin'Andriamanitra izany ho anareo any aoriana any manana anjara fanafahana ianao misy fiovana be mihitsy ao ambadikina fanafahana anankiray misy lalana misokatra avelao andeha izay nanabada ny lalanao hatramin'izay avelao hiala izay nanabada ny lalanao hatramin'izay ny fanamanao sakany tsy fahitam-pity fanany faniliklihany mika amin'ny feomahery dia roasiko miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy vokatry ny faniliklihana nahazo anao dia mety tena voaratra ny fonao mandeha miasa misy manilikilika nandeha nianatra ahilikiliky ny mpampianatra any an-tanàna ahilikiliky ny fiarahamonina ao amin'ny fianakaviana ohatra ny diso lava ao an-tokantrano voarokaroka raiso ny fanafahana androany fanantona fahavesarana ratram-po alahelo miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mivoafaingana miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mialaingana ianao ry Satana fanamanao sakany tsy fombiazana fanany faniliklihana fanany tsy fahitam-pity aman'olona miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy fanany faniliklihana hatrany am-piasana hatrany amin'ny tokantrano miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fanany faniliklihana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tsy maintsy mandeha ny ratra-po rehetra fanany ny alahelo rehetra ilay mitondra ranomaso mampijaly saina misy fotoana ianao ohatrany hoe mivavaka nefa te hamoy fo hoe aleoleoko maty raha izao ny fiainako tsy tompoko mbola manana lalana ho antsika Andriamanitra Satana mitondra famizam-po fanany fahafatesana sy ny famonotena miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fanany famizam-po miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy fanany famizam-po rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy fanany mitondra tahotra miala amin'ny anaran'i Jesosy fanany fanahina miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy ny areti-po rehetra ny areti-po rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy raha misy olona mety tena nampalahelo ny fonao avotsory izy aza manakadra olona ao am-ponao mihitsy ianao fa avotsory olona io satria raha madio fo ianao dia ahitan'Andriamanitra ro sitrana ny fonao afaka izy zavatra ilalana isokatra aza managadra olona ao am-ponao avotsory roako ny fanaratsy androany ny faratram-po rehetra ny ratram-po jiaby miboa amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala le fanaratsy mitahiry alahelo mahatonga ny Satana mampatsiaro an'io ratsy nataony olona tamin'ny olona io miala amin'ny anaran'i Jesosy fanahy mampatsiaro ny lasy fanahy mampatsiaro ny lasy fanahy mampatsiaro ny lasy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mialaingana ny olana ao amin'ny fo rehetra
ny olona anao amin'ny fony olona miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona anao amin'ny fony mivoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala faingana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha matsapa tahaka ny tsy tian'olona mihitsy ianao raiso ny fanafahana androany, Jesosy ihany no manafaka ny fanilikiliana io. Efa nentin'i Jesosy hatrany amin'ny kibon-dreniny, fanilikiliana hoe fony vao tao akibon'ilay Marie Virgine izy dia efa saiky ny elan'i Joseph, efa nentina ny fanilikiliana. Raiso ny fanafahana androany, efa nentin'i Jesosy ny fahoriana ao jiaby, nentiny jusqu'à teo ambony azy fijaliana. Raiso ny fanafahana androany, resena ny fanany fanilikiliana, tsy fahitam-pity rehetra. Resy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy, resy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao anatin'ny olona ao ianao ry Satana, miala ao anatin'ny olona ianao ry Satana. Fa na manakana ny soa, manakana ny fitahina eo amin'ny fiainana, ahitsako amin'ny abakabaka amin'ny anaran'i Jesosy, ahitsako amin'ny abakabaka amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na manao sakana, ohatrany misy fotoana ianao misy zavatra efa tokony ho tonga eo amin'ny fiainanao, voasakana foana. Raiso ny fanafahana androany, roako ny sakana rehetra nataon'ny Satana hatramin'izay. Ahiliko miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanampanao sakana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fanampanao blocage, fanampanao barrage, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny olona io. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny olona io. Ny herina ozona rehetra, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ozona fantrano, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny olona rehetra ao amin'ny fo, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Resy ianao ry Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha marary ianao dia apetra ao am-ponoana eo amin'ny faritra marary anao ny tananao. Fanay masina any amintsika rehetrarehetra any ary manatrika eto. Saintsaina misy herin'Andriamanitra miaraka amin'iny tananao iny. Herin'ny fanay masina, afo ny fanay masina mandory ny aretina rehetra. Ka na efa niteny aza ny dokotera hoe afaty ty arety ty, ratsiratsy izy ty, atao opération. Raha mino ianao androany dia fanay masina manao opération any anatin'ny tenanao any. Manaisotra ny aretina rehetra ka hita zava-mahagaga ianao, fa ho levina le aretina. Tsy afaty ianao ny aretina, tsy efitra tonga loza io fa hitondra fiadanana. Noho ny amin'ny dia akapoka ny aretanao Jesosy ivavahako any marary rehetra androany. Tanao zay rehetra marary, mety tezainy ny aretina. Na inona aretina tompo, efa netinao zany rehetra zany. Kapoka natao taminao iny 7 androako ny fanaratsy mitondra aretina amin'izay marary. Roako miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina. Ritra ny loharanona aretina amin'ny olona io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitsahatra ny fanentainana, mitsara ny fanentainana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoka ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Nisa manana olona napetrao amin'ny fonao indray ny tananao. Raha mararirary fo ianao dia mino, fa efa tsy marary fo zany intsony ianao manomboka eto. Tenin'Andriamanitra dia manasitrana ary ambony noho ny fanafody rehetra. Ny olana rehetra koa amin'izao fotoana izao. Raha ohatra tsy avy amin'Andriamanitra dia zavatra tsy maintsy asain'ny tompo lalovanao, hitsapa-toetranao, dia ino no Andriamanitra ihany manala an'iny. Fa raha ohatra kosa olana avy amin'ny Satana, na olana mety tsy tokony ho eo amin'ny fiainanao, dia roako zany androany. Roako miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny olana rehetra. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy ny olana mahazo ny olona io. Rava amin'ny anaran'i Jesosy ny olana rehetra. Rava amin'ny anaran'i Jesosy ny olana rehetra. Tsofoko rano mpandresy zay rehetra manan'olana. Satria Jesosy efa naharesy izao tontolo izao. Manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao. Tsofoko rano amin'ny fombiazana ane ianao. Zay vao ilikilika hatramin'izay manomboka hita fity. Mahita fity amin'ny olona rehetra ianao. Satria manomboka eto ianao dia mahita fity amin'Andriamanitra. Noho izany ahita fity amin'ny olona rehetra. Na amin'ny tokantranonao ao, na amin'ny fianakaviana, na amin'ny mpiara-miasa, na amin'ny mpiara-mianatra. Ahita fity ane ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny amin'ny zavatra rehetra ataonao andavanandro dia tsofoko rano amin'ny fahitam-pity ianao. Misokatra ny lalana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ao ambany elatr'Andriamanitra ny alofanao. Tsy maintsy miaro anao izy, sary-piaro aminao izy. Ny rahan'i Kristy Jesosy no nivitianany ianao. Tena tiany loatra ianao. Angatantsika ny groupe de louange, ataontsika izay hira izay hoe ambany elatrao ny tiako hitoerana raha tojo tafiotra ny fiainako. Tsika koa dia ataovy amin'ny fonao ty hira ity. Ndao hivavaka aloha tsika hisaotra ny tompo amin'ny fotsika rehetra. Samy ara-mivavaka tsika tompoko. Teneny misaotra tompo fa nofidinao zanakao
na tsy manana ray aman-dreny ary ianao misaora fa manana ray mpamelona ianao. Jehovah Andriamanitra dia rain'ny kamboty ary vado any manano tena. Aza atao problème nandozan'ny olona anao fa mbola manana Andriamanitra velona ianao miaraka aminao. Halleluja, misaotra Tompo. Raha hainao tiry ity dia tena miraha mafy amin'ny fonao rehetra hoe ao ambany ilatraonao tiako itoerana tojo tafiditra ny fiainako. Tompo, matoky aho fa tena mialaka aminao. Ndao tsika rehetra nandratra ny feo antsika amin'ny fotsika manontolo. Mino fa matoky tsara ianao manomboka hatreto, amen na tsy hoe Andriamanitra ihany no matoky loatra fa isika koa dia tena mila matoky an'Andriamanitra, amen na sady izany ve iroso amin'ny filazana avy hatrany isika mialohany hamaranantsika ny fotoana. Ny filazana dia tahaka izao amin'ny herin'ny talata fa 20 sy larobia 20 sy 20 ny volana jolay izao dia misy ny fivoriam-bean'ny fikambanany CAEM tanterana eto amin'ity toerana ity, izay andraisantsika mpanompon'Andriamanitra maro, andraisantsika vahiny lehibe ihany koa, ka dia isika rehetra ny tokantrano any dia samy mitondra mambavaka mba ho tanteraka izany, amen na mba tena ikasika ny olona rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity mihitsy ny tompo, amen na satria moa ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe no folohan'izay fikambanana CAEM izay dia ho tanterana eto izay fotoana izay dia ny anjarantsika rehetra dia mitondra mambavaka sady izany ve dia izay moa ny antony nandokoana ny trano izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa nolokoana tsara ny trano dia mba hiazahantsika fiangonana izany mba hadio tsara foana ny tranontsika sady izany ve satria mba ho voninahitran'Andriamanitra ihany koa. Alleluia, halleluja. Ny fionam-beany ny fiangonana RHEFI kosa dia ho tanterana ny 7, 4, 5 ny volana aogositra 2024 ho avy izao, halleluja. Ka io fionam-be io dia ho tanterana eto amin'ny Foibe avokoa io fionam-be io izany dia betsaka ny mpanompon'Andriamanitra ho avy eto misy moa ny petraka eto amin'ny Foibe mihitsy
misy ny anotrina ny fivoriana anatrika fotsiny mandritra ny fotoam-bavaka. Amen na ka amin'ny alalan'izay mihitsy no anaovantsika filazana eto androany. Fa misy fandraisantsika anjara zany efa teto moa izy ity tamin'ny maraina. Fa ho antsika zay so antsika vao tonga eto dia ambara amintsika ny fandraisana anjara satria hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe manao vasoa. Amen na raha mampisakafo an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsika dia tahaka ny manao soa amin'Andriamanitra e. Amen na tsara mihitsy tsika manao arak'izay vitantsika amin'izao fanomponan'ny tompo izao. Toanantsika ny fanjakan'Andriamanitra sady izany ve toanantsika ny asan'Andriamanitra. Na inona mafy ny fiainana eo dia izao inona moa io fiainana mafy io manoloana ny Andriamanitra miaraka amintsika e. Amen na ka toanantsika io fotoan-dehibe io fa 3, 4, 5, 9 volana aogositra dia ny anjaranao dia manao vabe. Teneno ny tenanao hoe anao be a. Amen na teneno indray mandeha anao be a. Dia ataovy arak'izay mihitsy sady izany ve tena hoe manao vabe mihitsy ianao fa Andriamanitra hitanao amin'ny alalan'izany. Ny fanomezana araka voalaza mpanompon'Andriamanitra teo dia tena misy fitahiana lehibe mihitsiny. Ary amin'ny alalan'io fanomezana io ny ampaharan'Andriamanitra ny fiainantsika. Amin'ny alalan'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra no hitahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Amen na ianao zany raha mbola tsy mahatsapa fitahiana anao dia midira ianao amin'ity androany ity. Raha efa natsapa fitahiana lehibe ianao dia mbola mandrosoa ihany fa mbola misy lehibe lavitra no io hitanao io. Amen na tahaka izao zany izy ato misoratra ato avokoa ny zavatra rehetra. Misy ato vary, misy ato akoho, menaka, atody, siramamy, sira, bedabe, misoratra ato avokoa izy rehetra. Dia izao ny ampaherezana antsika tsy hoe akory hoe any amin'ilay kely be ny ilainao hoe le sira. Ataovy hoe tsy amen zany hoe mba ny ankizy madinika maka sira satria 200 ny sira. Alleluia. Fanenentanana antsika dia mba haka an'ilay mavesabesatra tsika mba hitombo ny fitahiana mavesatra amin'ny fiainantsika. Amen na dia arak'izay zany no ataontsika dia mandray an'ity taratasy kely ity sika misy anaranao misy laharany finday ao dia soratanao eny ataonao hoe vary 2 gony. Amen na vary 3 gony. Amen na vola mitentina 1 million. Amen na afaka manao vola ihany koa isika. Dia nenentanana antsika raha mety amintsika tsy fantatra moa hoe roviana marina niakatra be vidim-piainana. Fa ohatra anao hoe mandray an'ity dia tsofina rano ianao amin'ny herinandro efa hita fitahiana. Tonga dia hoentinao avy hatrany ilay izy. Fa tsy hoe endrasako akaiky mihitsy mivolana ho vao hoentiko. Fa manjary mikitikitika indray dia vola any sorokely aloha, any sorokely aloha, any sorokely aloha, angalao vary 1 kapoaka, ampiasao aloha le menaka. Fa voatahian'Andriamanitra mihitsy ianao tonga dia hoentinao ilay izy amin'ny lahady. Na andavanandro azy ianao misy hoento foana fa misy mandray. Amen na fa tsy hoe tsy hoentiko ilay izy talata fa aloha iandrasako. Na tsy hoentiko ilay izy alakamisy fa iandrasako. Fa tonga dia hoentsika afa-tsy ny hoe voatabia. So dia hoentinao voatabia nefa ny mpanompon'Andriamanitra ny volana ho vao tonga. Fa raha hoentinao izao voatabia dia mety tsy mety ilay izy fa mety simba. Fa voatabia zany afaka entinao any amin'ny volana ho. Mino fa tahinintsika fiangonana e. Amen na amen na andro mahory ary ny andro tsika tsy maintsy tahian'Andriamanitra foana e. Amen na metomboka amin'ny fahoriana tsika tsy maintsy manohana foana. Sady izany ve tsy izany akory mampaniraka antsika tsy handeha aty am-piangonana. Fa zany indrindra ro mitaona antsika hoe tongava manompo an'Andriamanitra fa ty ihany ny andraisana fitahiana. Amen na dia ny anaovantsika azy isakay amintsika eto mba hoe ny avary 2 gony mihitsy ny any etoko. Tsangano hoe ny tanantsika raha ohatra misy an'izay. Mbola tsy teto mihitsy ianao tamin'ny maraina fa nateto ianao tamin'ny maraina dia ianao ny apiko 3 gony. Tsy maninona ilay izy na vary tapa-gony aza fa vary makalioka tsara zany no entina fa tsy vary ina moa ilay vary stock na ohatrohatr'izany. Vary makalioka tsara tena tsy tsipinina be mihitsy hoe tonga dia tsy